Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tonga soa ary indrindra afaka manaraka an'izao fandarana izao indray amin'ny alalan'ny fahitalavitra. Tononoko amin'ny fiainantsika tsiray avy ny fiadanana, ny fahombiazana, fandresena indrindra fa ny fitsarana avy amin'Andriamanitra. Engany mba hitondra fandresena lehibe ho anao ny fandrenesanao an'izao afatra izao. Oka mba hitsahatra ny fahorianao rehetra ary ahita fahombiazana nenao amin'ny anaran'i Jesosy. Mivavaka sady amin'ny anaran'i Jesosy, oka ho potipotika rava zay mety ho endrika aloharan'aretina. Oka ho levona ny sakatsakana rehetra amin'ny fiainanao. Na inona endrika zavatra nampahory, na nitondra tsy fahombiazana na nanoloananao hatramin'izay, ambarako fa rava zany. Ary mitsodrano ny herin'ny tenin'Andriamanitra ny androany anangana ny fiainanao indray, ampahita fitianao ary ampandresy anao. Miantso ny sotro ny fanamasina hiasa amintsika menakavy. Amizao minitra, segondra, iresahako izao, irotsaka amin'ny fiainanao ny fanamasina. Atsapa hery anao amizao fotoana izao, andray fiadanana, fifaliana, indrindra ny voninahitr'Andriamanitra amirapiratra amizay rehetra ataon'ny tananao. Matoky, ary aoka ianao hitraka fa azakivy ny ninona olana misy zao afatra izao dia natokana ho anao mba handresenao hanova ny fiainanao. Amin'ny anara maherin' Jesosy. Amen. Ankehitritsika dia hianatra zavatra anankiray hoe tsara ny manana an' Jesosy. Na ihany koa adika dia hoe ireo tombotsoa ny amin'ny fanananao an' Jesosy. Misy tombon-driavana ny zavatra atao, ary zany mahatonga antsika niova hatramin'ny agnarantsika mihitsy novana hoe kristianina, satria misy zavatra tsara, misy zavatra lehibe, indrindra feno fiadanam-po ny olona manana an' Jesosy. Nanange mba remarkenao fotsiny fa ianao zao taloha rehefa tsisy vola, tena tsy azo iainana akaikinao. Ary nendrainao mety possible masika. Fa hatramin'izay mba nandraisanao an' Jesosy zay, na misy inona na tsisy inona, afaka ny miramirana foana ianao ary mahatsiaro sambatra foana. Zay le fiadanana zay nomen'i Jesosy hoe fiadanako izy nomeko anareo, fiadanako no avelako anareo, tsy tahaky ny fanomeny zao tontolo zao izy. Sambatra sika manana an' Jesosy. Resantsika androany ina daholo moa reo avantage ny am'izany hoe lasa kristianina ny olona anankiray zany. Ijeritsika aloha andiny soratra masina atao amin'ny filazantsara ny Marka toko 10, vakitsika manomboka ny andininy 7 ka hatramin'ny 17. Marka 10, 28 à 30. Amin'ny anaran'i Jesosy mivaky toy izao. Ary hoy Petera taminy, indro zahay efa nahafoy ny zavatra rehetra ka nagnaraka anao. Hoy Jesosy, lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy olona efa nafoy trano, na rahalahy, na anabavy, na reny, na ray, na zanaka, na tany, no ny amiko sy ny filazantsara, ka tsy handray zato eny am'izao andro ankehitriny zao. De trano, rahalahy, anabavy, reny, zanaka sy tany mba mifanenjehana, ary amin'ny andro ho avy de fiainana mandrakizay. Tanao tsara fa mitanisa karazana avantage Jesosy eto. Mitanisa karazana tombotsoa maromaro, satria Petera zany mba nagnotana arô fa maro eky raha foinay zay noho ny aminao, inona mba tokony ho azonay? Tsy mbola misy ozy Jesosy olona foy ndreo zavatra be da be nitanisainy tareo ka tsy hijinja avy zato eny am'izao andro ankehitriny zao. Zany hoe amin'ny fahavelonao zany efa possible ahazo zavatra avy amin'Andriamanitra. Ary rehefa ratrizay izy de fiainana mandrakizay. Tsara riavana ny manana an' Jesosy, tsara ny manaradia ny tompo. Ny zavatra anankiray voalohany hita, ary moa zany mba ampirisiako, tsy ampiriavana raha hoe mivavaka ianao de agny an-tragno fogna, fa ndana mba mamonjy fiangonana, indrindra rehefa mba misokatra ny fiangonana, ndana mba manatona, satria ny fiangonana riavana de mirepresente karazana communauté mihitsy. Eo no anehoantsika ny firaisantsika, eo no anehoana ny fifankatiavana, ao no anehoana fa tena ankohonana iray isika amin'ny Kristy. Fa tsy de tsara loatra le hoe mivavaka de agny an-tragno fogna par internet fogna. Zao confinement zao rehefa tsy fidiny, rehefa mba hitanao mba misokatra ny fiangonana any amin'ny quartier misy anao, any amin'ny toerana zay misy anao, ndana mba mamonjy, ndana mba miazakazaka. Ny antony ilazako an'izany de satria lasa manana ankohonana ra-panahy ianao raha nandray an' Jesosy. Zay zany raha nanisany avantage ngezabe, lasa manana ankohonana ra-panahy, lasa misy famille. Ianao mety le olona tsy de tiany fianakaviana, fa raha anao manana fiangonana ivavahana, lasa manana famille ianao, ary reo olona reo de lasa avanao. Tsy very zany ny olona manana an' Jesosy, fa manana ankohonana vaovao, ary tiako anamarina eto fa tsy irery ianao.
zay rehefa mahatonga ao anatina fiangonana lasa misy karazana sampana isan-karazany. Sahala amin'ny ato amintsika zao misy ny sampana sosialy, raha misy marary, misy terabao, misy maty, de ireny olona ireny no mikarakara azy. Ireny olona ireny no anisany hoe mandray anjara mavitrika ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Mifamangy, mifanotrona, mifampahery manoloana ny zavatra sarotra zay lelovan'ny rahalahy sy ny anabavy. Eo rehefa mba tena ampirisiko anao mivavaha ndana mba mitady fiangonana. Za zany de tena tsy manery mihitsy hoe tsy maintsy ato aminay fa raha sitrako ary moa zany moa tsy hiaraka aminay anao fa tsy azo terena sahala am'zany io, fa rehefa misy fiangonana marisy lahatra anao, tianao, ndana manatona ny fiangonana igny. Fa ny olona manana fiangonana, ny olona manana an Jesosy, ny olona mivavaka amin'Andriamanitra de lasa manana ankonana ra-panahy. Sekre anankiray faharoa, rehefa manana an Jesosy anao de mazava ho azy manana fifaliana. Tsy miezaka mba ho faly fa ny fiainanao mihitsy lasa karaha falifaly zany. Raha olona manana an Jesosy anao ka tsy mba matsapa fifaliana amin'ny fiainana, mitadiava délivrance fa mbola tsy ao tsara. Ny olona manana an Jesosy zany tokony ho faly, satria rehefa manana an Jesosy anao manana ny fanamasina. Vakio ny Galatiana, bokin'ny Galatiana fa milaza mihitsy izy hoe fa nivokatry ny fanahy de fitiavana ary tonony eo fifaliana. Resanao fifaliana zany hoe ny afantaranao fa misy fanan'Andriamanitra ao anatinao de enao faly. Misy fifaliana tsy hainao hazavaina, misy fifaliana tsy miankina amina vola, tsy miankina amin'ny hoe manambady sa tsy manambady, tsy miankina amin'ny hoe niteraka sa tsy niteraka, tsy miankina amin'ny hoe inona ny ananana na inona tsy ananana, fa lasa manana fifaliana ny olona manana an Jesosy. Ao amin'ny Tesaloniana 1:6, Tesaloniana voalohany andininy fahenina. Ka ny fifalianao tsy miankina amina vola sy materialy fa zavatra apetraka Andriamanitra io mazava ho azy. Mipetraka ho azy ao anatinao ao ny fifaliana. Ampitoerin'Andriamanitra ao ny fifaliana. Ary ianao tsy miezaka fa le izy tena omeny fanamasina, fanomezana avy amin'ny fanamasina. Tao anaty sambo kely nge Jesosy ndray andro revany ratsy ny andro. Ny samboaravoara ny rano. Mba remarkeo fa Jesosy ony natory. Natiora hafa mihitsy zany natiora an Jesosy zany. Manoloana an'izao aretina, valana aretina, mitranga, zao confinement malaza izao, mbola ao ve ny fifalianao? Satria fantatra Satana tsara fa raha io no miala amin'ny olona anankiray de azo atakena izy. Raha vao ianao mihitsy zany tsy faly, zay rehefa maharatsy an'io hoe miady lava na mifamaly ny mpivady, satria raha vao miala ny fifaliana, miala koa zay ny hery. Satria igny le vokatry ny fanahy, igny le fruit de l'esprit. Raha vao igny mihitsy zany no ataken'ny Satana ka tsy vao rezistenao de matetika tafiditra ny ataka satanika. De revony an Jesosy fa nisamboaravoara ho any rano ary tena ny olona rehetra ny andro fahafatesana fa Jesosy natory. Ny fifalianao tsy mila drogue. Tena milaza aminao za, tsy mila toka, tsy mila zavatra hafa, tsy mila rapport sexuel sy ny sisa, fa afaka mifaly ao amin'ny tompo ianao. Fifaliana naturel be avy amin'Andriamanitra. Vakio ihany koa ny boky ny Romana 5:1-2 fa ny olona manana an Jesosy de lasa manana famelan-keloka. Lasa misy famelan-keloka ao anatinao ary manana famelan-keloka ianao. Zany hoe tsy manano sarotra anao itsony ny amela heloka olona zay nanao erreur taminao. Tsy manano sarotra anao itsony ny amela olona anankiray na de défaut faran'izay goavana rany nataony, satria zay ny zavatra mitoetra ao anatinao ao. Hitanao zao ny mahasira ny sira de izy masina. Tsisy fanazavana. Zay tany misy sira masina. Na de ezanao atao amin'inona ny sira fa tsy maintsy masina. De ohatr'izany raha vao ianao nanana an Jesosy manana famelan-keloka ianao. Ka na de misy olona manao zavatra tsy manjary ianao, tsy hainao mihitsy ny anaovana an'izany fa de fa tsy maintsy mamela heloka ianao. Tsy misy heloka tsony zany ao anatinao. Ary zavatra anankiray tadidio fa tsy misy heloka tsy azo avela zany ao amin'ny Jesosy afa-tsy zay tsy ny bebahana ihany. Rehefa miaraka amin'Andriamanitra de zay mamela heloka izy na amin'inona na amin'inona. Raha mbola zavatra azo tonono ny vava eto ambony ty tany ity de mbola azo avela heloka. Ary tsy misy heloka tsy azo avela afa-tsy zay tsy bebahana ihany. Nde ataoko hoe misy olona farak'izay ratsy eto ambony tany nefa ny alohany naterahany na hoe ny alohany nafatesany mbola tonga saina nandray an Jesosy izy. Ohatrany hoe misy olona ratsy be, tena hoe mpamon'olona, mpangalatra, mpanina, tsy fantako ina daholo zay zavatra ratsy mety fantanao. Fa ny alohany nafatesany ka
tonga saina andrean Jesosy izy mazava ho azy tsy maintsy mankany amin'ny paradisa zany olona izany. Na inona mety ho fomba filazanao na inona raha mbola navitany bebaka nandray an Jesosy ny olona anankiray tsy maintsy voavonjy ary tsy maintsy voavela heloka satria ny Andriamanitsika dia Andriamanitra mpamela heloka. Vakio ny tantaran'ilay jiolahy nombona tao amin'ny hazo fijaliana hoy Jesosy hoe anio ihany izy no ionako aminao ny amin'ny paradisa. Namela heloka azy Jesosy teo olona efa nombona tao amin'ny hazo fijaliana fa rehefa Andriamanitra mamela heloka tsisy olona afaka manova an'izany. Teboka manaraka ny olona manana ny Jesosy dia lasa manana fiainana mandrakizay. Fiainana mandrakizay. Ao amin'ny Jaona 3:36. Jerevo tsara fa rehefa ianao zany manana ny Jesosy io, mazava ho azy voasoratra ny an-danitra ny anaranao. Ary azo antoka fa mpandova ny lanitra ianao. Zay le nafatra farako teto foana hoe misy fiainana anankiroa miandry antsika raha miala eto ambony tany isika. Na isika ho any amin'ny elo, na isika ho any an-danitra. Ireo zavatra anankiroa ireo samy mandrakizay. Ka décision no andrasana aminao hoe vonona venao ny andray an Jesosy. Vonona venao ny Iova. Vonona venao ny anatona an'Andriamanitra. Fa miankina amin'izay zavatra zay tompoko no ahafahanao manana ny antsoina hoe fiainana mandrakizay. Ary zay manana ny zanaka ao izy no manana ny fiainana. Ny fahafatesana amintsika manana ny Jesosy dia tsara lavitra noho ny ho any Amerika. Raha ianao manana ny Jesosy tsara lavitra noho ny ho any Amerika. Satria ahitany Jesosy mivantana ianao. Raha vao ianao manana ny Jesosy ka ataovy azo antoka zany fa ao aminao Jesosy. Ary Paoly apôstôly dia nilaza mihitsy fa ny fahafatesana ozy izy no azahoako tombony satria agny ianao miaina an'ilay fiainana mandrakizay, mahazo an'ilay cadeau-nao, mahazo an'ilay satroboninahitra satria tsy mora ange le ady natrehana teto ambony tany. Mandraka androany tsika mbola miady foana, miady amin'ireo mpanenjika, miady ary tena miezaka mamonjy fanahy, mivavaka ho an'ny olona rehetra. Dia nefa amin'ny fotoana fahatesanao dia mahazo an'ilay récompense ianao. Teboka manaraka ny olona manana ny Jesosy dia manana fiainam-baovao. Lasa manana fiainam-baovao, nouvelle vie. Ao amin'ny 2 Korintiana 5:17 izy miprécise tsara. 2 Korintiana 5:17 hoe koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo fa tonga vaovao ireo. Nisy mpianatra riavana tao amin'ny école pastorale anankiray indray andro nomena anjara fitenenana sady mijoro vavolombelona. Zaho izy dia tsy mpanota sady tsy mahay manota. Zaho izy dia marina sy ny sisa. Zay ny mba teniny efa nirahana ny teny. Zaho tsy mpanota izy tsy mahay manota. Zaho dia olona marina, zaho dia olona mahitsy sy ny sisa. Dia olona lehibe ny sekoly biblika mandainga anao izy. Ianao olona efa nigadra sy ny sisa. Ka tsy afaka ny hitazonanao ato amin'ny école la. Dia izy izaho taloha zany izy. Zaho taloha zany fantatrao zany izy fa ankehitriny efa olom-baovao. Ianao nisy histoire kely sahala am'izay. Le ben'ny école biblique mbola mitazona hoe izy nanao an'izao, izy nanao an'ry. Fa le rangahy efa nanomboka nahita fa efa olom-baovao izy. Ka mety misy karazana ditra vitanao taloha. Mety nisy karazana fiainana zay farak'izay ratsy nataonao taloha. Fa rehefa ao amin'ny Kristy ianao dia olom-baovao ianao. Na zazao ngery lasa nabavy taloha mba nanana ny tantarako hoe nanana ny laza ratsiko, nanana ny fanao ratsiko, fa rehefa nanomboka nanatona ny Jesosy, nanaiky ny Jesosy dia lasa olom-baovao. Ianao io koa possible aminao ny ho lasa olom-baovao. Teboka manaraka ny olona ao amin'ny Kristy na hoe manana ny Jesosy dia manana fahefana. Lasa manana fahefana ianao. Afaka mibaiko zavatra, afaka mampisy zavatra, ary afaka mandidy zavatra mba tsy hitranga. Zany moa ny atao hoe fahefana. Ary ao amin'ny Luka 10:19 dia milaza izy. Indrozy izy efa nomeko anareo ny hery sy ny fahefana, anitsaka ny maingoka sy ny menarana, ary ny hery rehetra nana ny fahavalo, ka tsisy ampaninina anareo zany. Lasa manana fahefana ianao. Tsy le fahefana eto ambony tany sahala amin'ny ananan'ny mpanao politika, sahala amin'ny ananan'ny gendarme na ny polisy, fa fahefana hafa mihitsy. Ny olona nge nandeha teko hoe anana ny fahefana rehetra, fa misy olona tsy mahavita mandroaka devoly. Avantage anankiray ngetra be zany. Na dia ambanimbaniana raha le resaka fivavahana indraindray, araborabina ny pasteur atao resabe etseroa, fa za milaza aminao na manana miliara ianao ka tsy manana ny Jesosy, tsy mahavita mandroaka devoly ianao. Firifiry moa riavana ny olona seka vonono devoly, fa rehefa tonga manoloana atsika zay manana fahefana, velona izy ary miverina milona ny fiainana.
avantage anankiray ngeza be ry lasa nabavy ny fanagnan'i Jesosy, lasa manana fahefana tsika, manana fahefana amin'ny devoly anao, azonao roana satana satria matahotra anao izy mahita an'le Jesosy ao anatinao. Zay ihany koa natonga ny Jesosy nilaza fa lehibe ozy izy ao anatinareo noho ny amin'izao tontolo zao. Zany hoe manana ny agnaran'i Jesosy ianao, zay ndonga lehan'ny lohalika rehetra, lasa manaiky anao satana satria ao am Jesosy misy hery faratampony, ao no misy ny hery faratampony. Ka inona ny mbola andaninao lera anompo any satana zay efa resy satana za manompo azy tsony. Satana de mitovy amin'olona niady de resy, zay satana niady izy de resy izy aveo. Izy ndray nefa no mampielaza fa resontsika satria izy mivoaka ny ivelany, fa isika ao amin'Andriamanitra. De matetika satana foana be démonstration gauche à droite nefa izy efa resy. Ka ny mampahery ny agnaran'i Jesosy tsy ny fanononanao azy, fa io agnarana io mihitsy no efa mahery. Ka natonononao mafy io, namora zany agnarana zany, tsy ny fanononana azy ny mampahery azy, fa efa mahery izy. Tadidio tsara zany. Farany rehefa manana an Jesosy ny olona anankiray de manana fanamasina sy osotra. Manana ny fanamasina sy osotra. Ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 2:15 ozy izy hoe azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanamasina ao anatinareo, ary vavolombeloko ianareo ao Jerosalema, Samaria, Jodia ka hatrany amparany tany. Manana ny fanamasina ianao ary manana ny osotra ianao. Ro rehavagna ny tombontsoa vitsivitsy mba azoko natoranao indray androany maraina amintsika zay manana an Jesosy. Tsy hoe rehefa tsisy vola ianao de tsinitsiny, tsy hoe rehefa nilozany vadinao ianao de tsinitsiny, fa na iza niala na iza mankahala, Jesosy tsy miala aminao. Enao io mbola ao tsara ny herinao, mitraka fa afaky ny anana fahefana ianao, afaky ny andidy zavatra ianao. Tahin'Andriamanitra daholo isika rehetra. Za moa de fifaliana ho anahy satria rehefa mba nitanisaiko anao ny tombontsoa, ndao mba hiaraka ndray an'io Jesosy io zasenao. Aza sasatra ianao mamerina ny ty vavaka ity, raiso Jesosy ho tombo sy mpamonjy ny fiainanao. Ho atsika zay mbola misalasala hoe efa manana ny Jesosy ve nao anatinao, ndao mba hiaraka merina an'izao vavaka zao atsika mba ho voninahitra Andriamanitra. Mamengavy anao zany avereno amponona zay zavatra lazaiko hiara ivavaka sika hoe ray masonao amin'ny anaran'i Jesosy. Tongeto androany andray anao Jesosy Kristy ho tombo sy mpamonjy ny fiainako. Mamelany eloko tompo, diovy amin'ny ranao a Jesosy eo, fa faony amin'ny bokin'ny fahafatesana ny anarako. Vonona ray manomboka androany ivavaka aminao, anaradianao. Fanamasinao na inona zavatra nataoko ka nampalahelo anao, ifonako zany androany. Intia ray eo, intia Jesosy eo, intia fanamasina, raiso ho zanakao. Mankasitraka dada malala, sotra anao zay Andriamanitra fitiavana. Mino aho fa manomboka eto de zanak'Andriamanitra, ary iaina amin'ireo avantage be da be zay nitanisaina teo. Sotra fanamasina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zay rehavagna ny azontsika natolotra, zay ny azo natao, ary mino fa faly ianao mahafaka mandinika tsara, mandray lesona, azo atao tsara rehavagna mamerimberina le fampianarana rehefa misy fotoana malalaka ianao mba ahafahanao mamokatra, ahafahanao mahita ny voninahitran'Andriamanitra. Sotra atsika rehetra natratra amin'ny farany, Pasteur David Rakotona nirasana niaraka taminao teto. Tsy mitsahatra manentana atsika rehetrarehetra, azadino mitondram-bavaka ny pasteur anao, azadino mitondram-bavaka n'izao émission tsika zao mba havonjy fanan'olona maro, ary mba miangavy ianao indrindraindra ndana mba manao partage à chaque fois ianao mba manaraka mivantana eto. Tahiny Jesosy daholo, mankasitraka ny numéro téléphone nafahantsika mifandray de ny 034 43 858 15 034 43 858 15. Ho za hoe manaraka atsika ny fahasoavana. Be blessed.